Faly tafahoana amintsika rehetra indray amin'izao alin'ny alarobia 5 aogositra 2024 izao manolotra ny baomba piraritsoa ho antsika rehetra eto Madagasikara sy any ivelan'ny Madagasikara rehetra izay manaraka mivantana izao fampalalam-baovao izao, manasa antsika rehetra ihany koa anaraka izany fampalalam-baovao izany hatramin'ny farany. Miara manolotra amiko an'izao fampalalam-baovao izao Eliza Herman miarabanao ihany koa. Miarabanao mikarandrim-bolaza miaraba sy kagnaby atokantrano magnaraka ny TV+ Madagasikara amin'ny siarivasia. Mirantsika ary zao ireo lohatenim-baovao nisongadina ao amin'ny ity anio ity mitaky fanadihadiana mangarahara sy fampiarana ny sasy faran'izay enjina amin'ireo olona rehetra voasambotra sy voaroroy tao anatin'ny fakana ankeriny sy famonoan'olona manana toetena variry. Ny filohan'ny fikambanan'ny olona manana toetena variry eto Madagasikara. Nitangana tsy araky ny tokony izy ny vidin-jiro ny jirama lan'ny mpivarotra ao amin'ny tsena Nosy-be isam-bolana raha nitatitry ny talentsena eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Maro ny alatra jiro ao amin'ity tsena ity ka miteraka falafosan'ny vidin-jiro io. Tapany faharoa anatin'ireo lohatenim-baovao commune iray amin'ireo 70 ao amin'ny distrikany Tsaratanana ihany no misitraka ny jiro ny jirama raha nitatry ny solombavam-bahoaka voafidy ao an-toerana. Tsy mbola misitraka ny herinaratra ireo commune hafa indrindra fa ireo any ambanivohitra. Niara-ny daroka sy vango nataony andian'olona maromaro ny ben'ny tanàna ny commune Betsinjaka distrikany Toliara faharoa ny maraina teo tonga teny amin'ny fokotany Ankayasy ny tenany noho ny tsy fanekeny fividianana sy fokotany natao tao an-toerana. Ny atsimpiriam-baovao avy hatrany ary mitaky fanadihadiana mangarahara sy fampiarana ny sazy faran'izay enjana amin'ny olona rehetra voasambotra sy voaroroy tao anatin'ny raharaha fankanan-keriny sy famonoan'olona manana toetena variry. Ny filohan'ny fikambanan'olona manana toetena variry eto Madagasikara. Amafisin'izy ireo ny fitohizan'ny fanadihadiana ahafantaran'ny anaran'ireo atidoha ao ambadika izay tena mpaniraka amin'ireo trangana fakanan-keriny sy famonoana olona manana toetena varira ireo ho an'ilay zandary izay voaroroy tao anatin'ny raharaha atany amin'ny distrikany Betroka kosa tokony omena sazy faran'izay entitra ary esorina amin'ny asany ho hatrany ny filohan'ny fikambanan'ny olona manana toetena variry eto Madagasikara. Naneo fankasitrana ny fitondram-panjakana izy ireo noho ny fandraisana andraikitra amin'ny fiarovana ny zon'ireo olona manana toetena variry. Gracia Andriatsitoerina. Taorin'ny fanadihadiana sy ampamoaka mahakasika ny fangalan-keriny sy famonoana olona manana toetena variry atao amin'ny distrikany Betroka dia naneho ny heviny ny filohan'ny fikambanan'ny olona manana toetena variry eto Madagasikara. Nahitam-boka ny fanovana paikady isamborana ireo olon-dratsy nataony fiadidiany fanavozana ny Repoblika ary tokony hitovy amin'izay avokoa ny fitadiavana ireo hafa. Tsy tokony izany ao amin'ny fanadihadiana fotsiny nefa izany fa hitohatra amin'ny famoahana ny anaran'ireo olona tena mpaniraka ireo olon-dratsy ireo ho hatrany ity farany. Itsika no angatantsika ireo olona tratra izay nalefa mivantana aty Antananarivo dia tahaka izay daholo ny traitena mba ary ny hirintsika tsy hijanona fotsiny ao amin'ilay atao hoe fanadihadiana fa manahoana ny vokatry ny fanadihadiana ary ezahantsika mpahafantarina ny be sy ny maro ny vahoaka iray manontolo hoe iza tokoa moa ny tena ao ambadika mampaniraka an'ity tranga famonoana sy fangalarana olona manana toetena varira manerana ny nosy ity. Izay ngamba ny tena hoe zava-dehibe tsy maintsy hoe zana farak'izay aingany hoe ahoana no atongavantsika ananatsika tena hoe vokatra azo-tsapahitana ino moa le azo-tsapahitana fa ny fahazahoantsika ny anaran'ireo olona izay mpaniraka ary fisamborana dia tokony asehon'ny vahoaka mihitsy voasambotra ilay olona ary nanaraka ilay atao hoe atanatohatra amin'ny famonjana. Mitaky ny fampiarana ny sazy faran'izay enjana amin'ireo olona rehetra voasambotra sy voaroroy ireo ny fikambanan'ny olona manana toetena variry ary milaza fa tsy tokony hisy afabela izy ireo. Nangatany ny fikambanana ihany koa ny anasaziana mafy ilay zandary voaroroy amin'ny ity raharaha ity
ary niantso ny minisitra misana ny zandarmaria-pirenena hanala azy amin'ny asany. Izahay dia tsy hanaiky kosa fa mba tokony misy sazy mazava ho an'ireny olona hita endrika ireny ary tsy tokony hisy hotaverina eny anivon'ny fiarahamonina intsony ireny olona ireny fa gadra mandrapahafatana takin'ny eo anivon'ny fikambanana izay tokony atao mivantana avy hatrany atỳ Antsefa. Manarak'izay nisy anarana maro voatonontonona misy gendarme tamin'izy ireny dia tsy maintsy andraisana fanapahan-kevitra ary eto dia miteny an'ilay manto ministra ny gendarmeria esory izany olona manimba ny tany eo anivon'ny gendarmeria izany ary omeo ny sazy farany enjana tokony miaraka miditra aponja any Antsefa ireny olona. Naneho fankasitrahana ny fitondram-panjakana ny fikambanana noho ny fandraisana andraikitra amin'ny fiarovana ny zony ireo olona manana toe-tena variritra. Vaovao mikasika ny fanjifana herinaratra kosa indray mitanakana tsy araky ny tokony ho izy ny vidin-jiron'ny jirama lanin'ny mpivarotra ao amin'ny tsenana Nosy Be isam-bolana raha ny tatitry ny italian'ny tsena eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Marinaratra jiro amin'ny ity tsena ity ka miteraka io falafosan'ny vidin-jiro io tokony ho lava-kerinaratra tokana ho an'ny jiro ihany no ampiasain'ny mpivarotra tsirairay araky ny fifanarahana teo amin'ny tsena sy ny commune. Lasa marobe ny ireo fampiasana herinaratra isaky ny toeram-pivarotana manoloana izany na no fidinany fotony teny toerana ny italian'ny tsena eo anivon'ny commune Androany ary niditra avy hatrany tamin'ny fanapahana ireo tariby mitarika herinaratra tsy ara-dalàna. Nanao ny fanadihadiana Antrala Larso eo amin'ny sariny Omegarana Fitsona. Nahazo fampitam-baovao amin'ny famaroany halatra herinaratra ao amin'ny tsena na Nosy Be ny mpitantana an-tsena eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra raha nambarany. Anisan'ny tranga nanaitra ihany koa izy ny fidangany vidin'ny herinaratra ao amin'ny tsena isam-bolana. Antony nanatanterahany talen'ny tsena fidinina ifotony tampoka tao amin'ny tsena na Nosy Be androany. Notapahana avy hatrany ireo tariby mpitondra herinaratra tsy ara-dalàna tao anatiny ity tsena ity. Surconsommation ataontsika izao satria misy mampiasa an'le mila force reo zany dia tsy ao anatin'le convention fanarahana tsony dia misy survoltage zany eto zao misy apahany amin'ny commune anatin'io dia zareo zany namorona napitsa compteur vaovao zay sy tokony anatin'ny convention zay. Mbola misy moa zany fanatoana après an'ity zavatra ity dia hita hoe zahatra fanatoana sy fanarahana raha io raha izy fanarahana fa andeha aloha ty asa voalohany ity dia hojerevantsika izay tokony ho tohany amin'ny manaraka. Efa notsirihana hatramin'ny alatsinainy lasa teo rehefa fitarihana jiro tsy ara-dalàna isaky ny toeram-pivarotana ary mbola tsy nalan'ireo mpivarotra hatramin'ny androany. Lavaka fitarihana herinaratra tokana ihany ho an'ny famatsiana jiro nefa no voarakitra anatin'ny fifanarahana eo amin'ny tsena sy ny commune. Zay zany dia efa nanao ny recensement sy ny fanadihadiana rehetra mahakasika amin'ny branchement illicite tetỳ amin'ny tsena na Nosy Be nanomboka tamin'ny latsinainy. Efa hita sy voamarina zany fa maro ny tsy ara-dalàna amin'ny jiro ety. Ato amin'ny tsena Nosy Be zany dia maro ny branchement tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy izay araka ny convention hatramin'ny voalohany nanomboka 2004 nisy ity tsena Nosy Be ity dia hoe prise ray sy ampoule ray ihany kanefa rehefa ny rahantsika nahita teo dia ireny ny zava-misy fa tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy. Fa nahatonga anay nandray fanapahan-kevitra voalohany indrindra aloha nisy an'ilay fahamaizana teto Nosy Be faharoan'izay anisan'ny anjara asanay missionay ao anatin'ny servicenay ny fiarovana ny tsena. Ho tanterahana amin'ny tsena rehetra eto Antananarivo renivohitra izao fanaraha-maso mikasika ny fampiasana herinaratra eny anivon'ny tsena izao hoy ny fitantanana ny tsena ao amin'ny commune. Eo amin'izay olany famatsiana herinaratra izay ihany commune iray amin'ireo 13 ao amin'ny distrika Antsaratanana ihany no misitraka ny jirony Jirama raha ny tatry ny solombavam-bahoaka voafidy tao an-toerana. Tsy mbola misitraka ny herinaratra ireo commune hafa indrindra fa ireo any ambanivohitra mendrika hisitraka izany anefa izy ireo ho hiatran'ny solombavam-bahoaka nahazo vondrana mpamaty herinaratra roa avy amin'ny fitondrana ny ao Tsaratanana saingy commune iray ihany mbola afaka misitraka sy mahazo avy amin'izany amin'izao. Sibilara Ndre Mazava sy Fetra Ndre Mananjara. Nisedra olana hatrany ireo mponina ao Tsaratanana amin'ny fahatapahan-jiro commune 13 no mandrafitra ny distrika 5 commune iray ihany no misy ny jiro Jirama. Tao ireny ny fahazonan'ny milina mpiara herinaratra misy roa
avy amin'ny fitondrana fanavaozana dia efa afaka misitraka jiro adiny 12 raha toa ka adiny 4 teo aloha ny komina iray amin'ny 13 amin'ny distrika. Miankina amin'ny solon-kananana sy ahafahana mampiodina ny milina ihany koa anefa ny fampandehanana izany ho ny solombavam-bahoaka. Mpiodonana jiro ao éclairage public ho an'ny vahoaka fa amin'ny maha-komina ambanivohitra azy dia indraindray tsy ampy ny carburant ny solika ampidonana azy. Amin'ny maha-komina ambanivohitra azy dia sarotra ihany koa manao entretien indraindray. Izay angatahako ansoavy amin'ny fanjakana amin'izao fotoana izao hoe mba jereo manokana ihany koa reny komina izay mba miezaka ny miavitra reny indrindrindra ny fametrahana jiro. Ny vahoaka ny distrika Tsaratanàna koa zany dia mety ny hanana jiro tahaka antsika ety an-drenivohitra. Tsy mbola afaka misitraka ny herinaratra ny ireo komina hafa indrindra fa ireo any ambanivohitra tahaka ny ao Mandrembena izay mbola komina ao anatin'ny distrika Tsaratanàna ihany. Mendrika hisitraka izany anefa izy ireo ho hatrany solombavam-bahoaka. Groupe électrogène anankiroa izahay vaovao. Izay ny iray amin'ireo groupe ihany dia efa mahampy ny filanay amin'ny heure de pointe. Fa nataon'ny fanjakana anankiroa izy no distrika Tsaratanàna hoe manana problème zay amin'ny lalana ka mety ho fahavaratra no mety hisy fahasimbahana dia mba afaka mifandimbidimby eo aloha. Vonona ny fametanana ny sehatra tsy miankina ahafahana mametraka ny fampidirana herinaratra any ambanivohitra na ny électrification rurale any amin'ireo komina ambanivohitra ny tompona andraikitra raha nitatitra hatrany. Taorian'ny fiantonana vetivety dia miverina antoy teny amin'ny antenimieram-pirenena ny asan'ny voamera parlementaire misana ny fanadihadiana momba ny jirama. Nandritra ny fivorian'androany dia niatrika ny voamera ny tompona andraikitry ny orinasa notareny Italie Générale nifantoka tamin'ny fitantanana ny fanampiana arabola ny fanjakana sy ireo antota taratasy nangatana ary koa ny raharaha mahakasika ny fandroana mpiasa sasany ny dinika nambaran'ny filohan'ny voamera fa isy ny fidinana ifotony any amin'ireo faritra mba hanamafisana ny fanadihadiana. Ary ao ary nitatitra hoentsy ny Eric Renefson sy Arfid Rakotomanala. Taorian'ny fiantohana vetivety noho ny fanatanteran'ireo solombavam-bahoaka ny andraikiny tany amin'ny distrika ny Aviny dia nitoy nanomboka ny talata 4 aogositra 2024 eto amin'ny antenimieram-pirenena ny asan'ny voamera parlementaire manao ny fanadihadiana ny orinasa jirama. Fanadihadiana izay niarana tamin'ny fitsarana momba ny kaonty. Nandritra ny fivoriana natao androany 5 aogositra 2024 no tarihan'ny filohan'ny voamera Andriamatoa Petra Kotiniaina dia niatrika ny voamera ny avy amin'ny orinasa jirama izay notarihin'ny Italie Générale Général Rasolomanana Hajatiana. Nifantoka tamin'ny fandinihana ny fomba fitantanana ireo fanampiana arabola omen'ny fanjakana ho an'ny jirama ny dinika. Teo ihany koa ny antony tsy nahafahan'ny voamera nahazo ny ampahany amin'ireo antota taratasy sy fifanarahana nangatahana ary noadiadiana ny raharaha mahakasika ny fandroana mpiasa sasany tao amin'ny orinasa taorian'ny fitarainan'izy ireo fa tsy aradrara ny fepetra noraisina. Nandritra ny fivoriana dia nanambara ny filohan'ny voamera fa izy ny fidinana ifotony any amin'ny faritra tsy ho ela hanamafisana sy hanitarana ny fanadihadiana eny an-toerana. Ny zavatra resahana eto androany moa zany dia fanadihadiana toy ny fanadihadiana mahakasika an'ireo vola be milimilyara dariary men'ny fanjakana isa-taona dia manadihady ny fomba ny tantanana an'izay zany zay ny tena zavatra ataona eto fitohizana fanadihadiana. Ny faharoa dia misy koa ireo zavatra documentation ilaina dia misy haza dia misy tsy haza zany dia manadihady hoe inona ny mety ho atony raha ohatra ka sagnatria misy tsy ho aza zany zay dia eo koa mahakasika an'ireo fitarainana hoe misy mpiasan'ny jirama noho ny zava-nisy voaroaka dia mahasiaro victime zany ireo olona ireo dia hanontany an'izay zany agnay. Naveriny hatrany fa tsy maintsy hotohizana hatramin'ny farany ny fanadihadiana ary atao izay ahavitany izany amin'ny mpahombiazana mba hitondra vokany amin'ny fanarenana ny orinasa jirama ary indrindra mba ahafahan'ny vahoaka malagasy mahafantatra ny marina momba ny fitantanana ny orinasa. Ho an'ny toliary indray isika amin'ity lafim-baovao manaraka ity niaran'ny daroka sy vango nataony andian'olona maromaro ny ben'ny tanàna ny komuna Betsinjaka distrikany Toliara faharoa ny maraina teo.
tonga teny amin'ny fokotany Akayas ny tena noho ny tsy fanekena fifidiana sy fokotany natao tao antoerana avy hatrany dia daroka ny nazo azy fa kilosona ratra mafy araka izany ilay ben'ny tanàna ka voatery nentina nanaraka fitsaboana ao amin'ny CSU Tanambao ny maraina teo. Ivao Mandrosoa no mitatitra amin'ny vaovao. Fanakanana tsy tokony hirosoan'ny fifidianana sy fokotany ato Akayas no antony namangona ny ben'ny tanàna ny kominan'ny Betsinjaka district Antolera faharoa raha ny fanazavana ity ben'ny tanàna fitaka no nahazo ahy hoy izy andian'olona maromaro no avy hatrany niara-ny tambatra namango ahy asaka maty tena toerana ho inona na tsy maso vaky moa ny lody dia izao nentina notraboina eto amin'ny CSU Tanambao ny maraina teo hoe ajanoro io aleo tendreonareo fa rakonan'io président io ny olona amin'ny tanàna io satria efa mandalo amin'ny gendarme mandalo amin'ny polisy mandalo amin'ny tribunal aforiky hilatsahanyolo manahaka an'izay satria poretina olo reo raha vo izao zany nandehany nandrara satria fitandreo zao ekankeninay hoy délégué dia tsy fantanay natonga anio fifidiana tongany zao nandrara vonitainao satria fa ny vahoako tsy nasaky nanao hilatsy fa matahotsy andreo satria faporereo miaraka amin'ny assistant misy ny assistant ny député manao io toeran'io député ray manaraka an'io fifidianao eran'ny commune Betsinjaka fa zahay tsy mba manaraka an'io raha tsy premier adjoint no manaraka an'io ny premier adjoint anajanonay sy ny ireo délégué nefa narotsoro ny fifidianana raha nahainao da nandehana kay vitaireo natao malakilaky le raha dia makadigainiky dia mandresy leo raha vo nandrara zao handrara zao no ijeren'ny dossier io da mivangoana nataondreo ahy misy tandro filaminana fa nadery tandro filaminana tsy maina siny satria ino no ataony moa le olo mahapefapolo may manana vidéo izany zahay manantatara zay zahay zay sy zay zany zahay eo amin'ny commune tsy mahavita kabary izy tany tsy mahavita ny kabary nandalo ny conseiller tsy vita nandalo aminay commune izay fampigejany ireo olo ary ireo olo avory ny olo tsy ao amin'ny fotany ary tsy anatin'ny commune namizakina tenana anazy nalefa any amin'ny OMC indroa miantony tamin'ny OMC niandreny OMC zahay ho tsy mivaly raha dia narosondreo ny fifidiana raha vo narosondro fifidiana mahabeny tanàna karaha le olo zahay tsy hanao candidat fa matahotsy zay hamono olo reo raha zahay vo manao candidat mahabeny tanàna moa lasy fa mandehany miaraka amin'ny mpanao gazety dia nahitaka io vidéo misy eo namono reo tena namono Pessoal kita filamin na sumania fa tsy voalo satria olo anome komunity tena kabiany président Fotany zany atahorana ny hisian'ny tsy filaminana ao amin'ny kominan'ny Betsinjaka ka miantso ny tompona andraikitra handamina ty raharaha ny ben'ny tanàna satria misy olo maneraka io fa matahotsy le vahoaky tsy afaky milatsaka amin'ny asa omena za tsy tahonandreo tsy siandreo tika io président Fotany io manao an'io tsy zanany tsy fianakaviana ireo fianakaviany mihitsy mandrahona olo satria manambola reo le olo mijany zay nandalovany misy matetika fa manamafy ny fitakina ny fanesorana ny ben'ny tanàna ny commune Moraranogara ao Moramanga ny komity miaro ny tolona ao an-toerana. Anisan'ny nampidina an-dalambe ireo mponina ny volana jona lasa teo mahakasika ny Tamberbidy amin'ireo tetikasa misy fitrandrano ao amin'ny commune Moraranogara izay navoakasika ity ben'ny tanàna ity nanambara etsy ankilan'ny ben'ny tanàna voatonona fa tsy mbola niditra tao anaty kitapom-bolan'ny commune hatreto ireo Tamberbidy amin'ny fisian'ny toeram-pitrandrana ao an-toerana amin'ny toetrany anefa ny fitakin'ny mponina amin'ny fanesorana azy fanadidinary. Vao volana vitsy izay no nilanja sora-baventy ireo andianam-ponina ao Moraranogara mitaky ny fanesorana ny ben'ny tanàna ao an-toerana ka izao verina manamafy ny fitakiana izao indray. Nanambara ny komity miaro ny tolona fa anisany nahazo restorny amin'ny faritra iasan'ny Ambatovi ny commune Moraranogara tamin'ny taona 2014 no nahazo izany ity commune ity. Maro ny tetikasa tokony ho tanteraina tamin'izany kanefa tsy araky ny zava-misy ny zava-bita tanàna ary misy taratasy ny anivon'ny PAK mahakasika io fanodikondinam-bola io raha ny fanazavany. Zay eto zany mitodika amin'ny fahefana mahefa mba hanara-maso an'io dossier io
anaramaso ny fanotoko dinana risorona io le izy tsy hoe resaka fankahalana olona na tsy fitiavan'olona fa ny marina ny trandrahana anatin'izao fanavozana zao raha teo anatin'ny fitondrana teo aloha mazava ho azy fa rehefa miresaka zavatra ohatr'izao dia tonga amin'le resaka hoe gagazo zay izy rehetra samy teny dia tonga dia ampitahorina gagazo zay moa le fiteny fa amin'izao fotoana izao efa lasa le mpiary teo aloha mbola misy mifirongony tavela ary zay indrindra mahatonga anay mijoro mila olona mpitarika amin'ny vahoaka dia mila manasaina manazava ny sain'ny olona hoe zay nga le tena izy. Nitondra fanazavana mahakasika ity raharaha ity ny ben'ny tanàna ny Moraranogara andro vitsy taorian'io hetsiky ny mponina notariny KMT ny volana Jona lasa teo io nambarany fa tsy mbola niditra any amin'ny kitabom-bolan'ny commune hatreto ny tambedrimbidy amin'ny fisian'ny toeram-pitrandrahana any an-toerana. Miseho mijoro io ny ben'ny tanàna amin'izao milaza fa tsy mbola misy risorona mivoaka ka zay no azavaina le risorona nyresahana teo dia le tamin'ny 2018 ny risorona amin'izao fotoana izao dia fantatra fa efa mirotsaka ry amin'ny trésor fa mbola tsy nisy mivoaka. Natsangana ny herinandro lasa teo moa ny foibe toeran'ny komity miaro ny tolona ao Moraranogara izay notokanana tamin'ny fomba ofisialy tao an-toerana. Vahiny fandarana manokana eto amin'ny TV+ Madagasikara Zoma 7 Aogositra 2024 aorian'ny vaovao amin'ny fiteny malagasy René Tovindrainy Fulgence flou tale généralan'ny ITTI flou nationalan'ny Antoko Tamami tanora malagasy miroso. Ny tenako moa zany mpandraharaha dia niditra politika mazava ho azy izy anankiroa izy anankiroa zany no tiako voizina hoe ny politika dia ny fitantanany fanjakana ny firenena fitantanany raha-panjakana rehetrarehetra zay ianarana manoka zany zavatra zany fa ny fanaovana politika dia ny olona ho any manao politika fa tsy ny système zany hoe tsy ny torolalana hoe zao ny lalàna momba an'izao dia tsy azo ataony manao an'izao iny dia torolalana iny hoe ina nanaovantsika azy zalany hoe business plan zalany hoe zao nanaovantsika an'ity fa ny olona ve manana n'izay kalitao afana manatanteraka any zavatra napetraka eto Madagasikara ka raha mamaky ianao ny mission na ny asa tokony ataony isaky ny ministera dia tena mipetrapetraka fa le olona anatanteraka no problème amiko satria ilay rivotra politika teto hatramin'izay dia hoe mila mameno posy aloha ary matoa ny fanesesy ny fitakina nanomboka tany amin'ny Rosororivo ka hatramin'ity androany ity dia noho tsy fatombanana ireo zavatra tokony nandalovany le firenena afana nampandrosany le firenena zay zany izy dikan'izay zany ny problème eto zany tsy le fanaovana politika tsy le hoe le politika ny ratsy tsy hoe le fandraharana ny tsy ampy fa ny entina manao an'le politika le olombelona voavolavola hanatanteraka ny politika azatononary iresahany indrindra mahakasika ny fandraharana sy ny politika eto Madagasikara Zoma 7 Aogositra aorian'ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy eto amin'ny TV+ Madagasikara. Ny flou-tale généralan'ny ITTI sady flou nationalan'ny Antoko Tamami no vain'ny fandarana manokana zay hoentan'ny Zorabarjona sy Joar Voajanahary ho arahitsika mivantana eto amin'ny TV+ Madagasikara ny Zoma 7 Aogositra 2024 aorian'ny vaovao. Anisitsika ny fampalalam-baovao kosa ary zao ny resabe. Ny pejy 24 heures madame mampafantatra tranga voarain'ny ekipa iombonana amisahana ny fanady adiny CNMED etsy amin'ny komissariat tsara lalàna ny 4 Aogositra 2024 mikasika ireo fahaverezan-jaza sy fahaverezan'olona fiarovana ny olom-pirenena sy fikarohana olona tsy hita. Lehilahy iray no nametraka fitoriana tao amin'ny ekipa iombonana amisahana ny fanady adiny CNMED etsy tsara lalàna ny 4 Aogositra 2024 laza fa tsy hita ny zokon'ny vavy
3 taona. Araka ny fanazavany, ny 3 aogositra 2024 tokony ho tamin'ny 3 ora tolakandro dia niala tao an-trano n'ilay vehivavy laza fa andeha hiasa hanao fanadihadiana ara-tsosialy na enquête any Alatsinainy Bakaro, distrika Andramasina, niaraka tamin'ny mpampiasa azy. Tsy niverina an-tranontsony anefa izy. Ny ampitson'izay dia niantso ny fianakaviana izy sady ny tomany, laza fa te hody nefa entina ny amin'ny toerana tsy fantany. Manao ny fikarohana azy ny mpitandro ny filaminana ary miantso rehetra izay mety ho manam-baovao ampilaza amin'ny manam-pahefana. Ny pejy 24 heures madame mampafantatra, raikitra ny sahotaka eny amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy Anosibe. Zava-misy eny amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy Anosibe, sahotaka be tsy nety vita, raikitra ny famaliana eo amin'izy ireo. Namoaka ranty ny pejy Facebook ny fiangonana ao amin'izy ireo fa misy andian'olona mamoaka ambiletra netany vady aman-janaka pastera. Ratsaivina dia misy disadisa teo amin'ny pastera teo aloha sy ny pastera ankehitriny, andrasana izay mety ho toy ny vaovao. Ny pejy TV Plus Info mampafantatra, mpangary paosy sy mpanataka pôketra-mbehivavy, ireo mpanao ratsy. Ilay mpianakaviana iraindray no lasibatry ny fanatahana pôketra teny amin'ny Avance Sainte-Terre androany maraina. Raha ny fitantarany, vehivavy miisa 2 no miray tsikombakomba tamin'izany. Fomba fanaon'ireo mpanao ratsy indray amin'izao no mody mividy zavatra eo aloha na akaikinao. Araka ny hita amin'ny sary, dia ho ankavanan'ilay vehivavy lasibatra ilay mpiray tsikombakomba amin'ny fanatahana pôketra. Efa misy namany hafa koa aorian'ilay olona kendrena ka samy manery mafy azy izy roa vavy. Variana amin'izany ilay renim-pianakaviana ka tsy nahary akory fa efa misy manararaotra manataka amin'ny lamina amin'ny pôketrany. Rehefa hividy zavatra izy vao nahita fa efa tataka amin'ny pôketra ary efa lasan'ireo olon-dratsy ny portefeuille. Ny pejy Info Culture Média 2.0 mampafantatra, orinasa JIRAMA hanomboka eto Antananarivo ny fakana sary ireo compteur jiro sy rano isan-tokantrano. Miroso amin'ny fanavaozan'ireo angon-draikitra voasoratra ao anatin'ny rafitra ny orinasa JIRAMA amin'izao fotoan'izao ka fomba natanterahana ny fakana sary compteur jiro sy rano. Fotoana ahafahana manao fitsirena ihany ty atao ity, Vontale Arabaritra eo anivon'ny JIRAMA, Ramatoa Rafaly Arsoa Voahirana. Ho jerena ny laran'ny compteur sy karazany ary ireo index amseho izay tanjona ny amerenana amin'ny tokony izy ireo fitaovam-pandrefesana sy anarenan'ireo tsy fahatombanina rehetra ka eto Antananarivo no anomboana izany. Marina fa ireo tompon'andraikitra manao ny fitetezana tokantrano maka sary dia tsy maintsy mitondra karatra famantarana voasiny ny talemosana mampiasa ny JIRAMA sy karapanondrom-pirenena ary taratasy fanarahana asa na ordre de mission. Ny pejy Aboay Ankihaka mampafantatra, Anosibe voavany olana sedrainy ny vahoaka momba ny tany, hanomboka tsy ela amin'ny fanaovana titra faobe mba hisitrahan'ny vahoaka amin'ny pirofo fananantany entana ny siaina ny lavitry ny tebiteby amin'ny alatra tany. Tafiditra anatin'ny tididi-panjakana ity ireo tanin'ny JIRAMA izay efa nampitaraina vahoaka hatr'izay. Ny fitondrana fanavaozana izay tarihan'ny Filoha Mikael amin'ny alalan'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany izay tarihan'ny Général Lilson nanatanteraka izany. Tombotsoam-bahoaka malagasy no vain-dohan-draharaha sy ambony indrindra, hoy ny minisitra rehefa mandray fitenenana. Eo amin'ny pejy Toekarena efa manomboka hita ny famantarana fa miverina mihetsika tsikelikely ny Toekarena eto Madagasikara, hoy ny ministry ny vola androany. Ny tombo efatra faingo 900 raha aoharina amin'ny 3 volana voalohany mary mpamantarana momba ny asa ara-toekarena nandritra ny 3 volana faharoa ary niakatra aotra faingo 300 raha oharina tamin'ny vanim-potoana mitovy tamin'ny taondasa anisan'ny nataon'ny fitoran'ny fanavaozana laharam-pameana ny fanatanterahana asa mifandraiky amin'ny lafiny toekarena toy ny lalana sy ny toho-drano nanamafy ny ministry ny vola fa ireo famatsim-bola vita sony teo aloha nampiasaina tahaka ny teti-bola mitetina $1 miliara sy ny volan'ny feraka nafahana nanatanteraka ireo fanamboaran-dalana maro. Mamitena Trembolona sy Omekarana Ifitsoi. Very avokoa ny 200 ny ari-karena faobe ho an'ny firenena iray raha vao manana olana amin'ny lafiny foto-drafitrasa izy ireo, anisan'izany lalana. Mitombo 700 anefa ny taham-pamokarana raha vao ny foto-drafitrasa momba ny toekarena no tsara, hoy ny ministry ny vola. Ho an'ny Madagasikara manokana nisy fiatsarana ny lafiny toekarena araka ireo tondro samihafa ny vahoaka.
Ny tombo 4 faingo 7 isan-jato raha oharina tamin'ny 3 volana voalohany. Ny mari-pamantarana momba ny asa Ratoekarena nandritra ny 3 volana faharoa ary niakatra oatra faingo 3 isan-jato raha oharina tamin'ny vanim-potoana mitovy tamin'ny taon-dasa. Manoloana ny firosoany Toekarena io arak'izany, tazony banky foibe ho 3 isan-jato ny vinavinan'ny fitombony Arkarena amin'ny ity taona 2024 ity izay tohanany sehatra tolotra. Anisany nataony fitondrana fanavaozana lara-pahamehana mantsy ny fanatanterahana asa mifandraiky amin'ny lafiny Toekarena toa ny lalana sy ny todrano tamin'ny alalan'ny fampiasany ireo famatsim-bola efa voasin'ny teo aloha. Mba hampisany fa fitoniana zany sy famelan-tena ara-tsosialy eto Madagasikara anaovana ny action zany itaresy fitena zany dia efa manomboka zany le dynamisme économique fitaraka zany anatin'ny lalàna tetikola fanantsika zany zao le TVA taux d'intérêt ahafahana zany mametana le olona indrosa vola zany dia anaova fampiasam-bola satria tsy maintsy misy ny investissement vatsina ara-lehibe koa aposina zany le olona miakatra ny productivité satria io zany tena lakle zany io ny fiakana kareny tsy tena hoe zany io le tena hoe avy investissement fa le productivité zany na le qualité d'investissement dia zava-dehibe izay ezaka ataontsika Tsy maintsy atoana ny fahamarin'ny toerana raha Toekarena ho hiatrany ny fanazavana. Hatreto tsy misy atahorana ho a Madagasikara ny lafin'ny fandoavana trosy iraisam-pirenena, ny tsy fifandanjana ara-baritra, ny nanafoanana famerina vitsolika. Nanamafy kosa ny ministry ny vola fa mandeha ireo fifampiresahana samihafa tahaka ny amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena. Eo amin'izay lafin'ny Toekarena izay hatrany miakatra amin'ny vidim-piainana eto Madagasikara araka ny tatitry ny banky foiben'ny Madagasikara androany. Vao maika mihamafy ny fiantraikan'ireo ady amin'ireo firenendehibe sy ny loza voajanahary toy ny El Nino any amin'ireo firenena mpamaty ireo vokatra ilaina amin'ny fiainana andavanandro ka mahatonga ny fiakaran'ny vidim-piainana tsy eto Madagasikara ihany fa maneran-tany raha ny fanazavana paikady ampiarina ny fanamafisana ny politika-mbola hoy ny banky foibe ny Madagasikara nampiakarina ho 2.7 isan-jato ny tafototra hitantanana ny vola tanjona ny ampihenana ny fidangan'ny vidim-piainana sy antona ny fitoniana ara Toekarena Mamtinandrembolola Omegarana Fitsona. Nandray fanapahakevitra vaovao ny komity misana ny politika ara-bola ny banky foibe ny Madagasikara nandritra ny fivoriana nataony ny 4 aogositra nampiakarina avy amin'ny 12 isan-jato 2.50 isan-jato ny tafototra natao direkteur mba hifehezana ny fiakaran'ny vidim-piainana iarovana ny fitoniana ara-bola ary ampivenenana tsikelikely ny tahany fidangany vidim-piainana ho eo amin'ny tanjona 5 isan-jato. Tarery ny volana maromaro ny sy ny fienan'ny fidangany vidim-piainana dia niakatra indray izany. Nahatratra 9.1 isan-jato ny tahany fidangany vidim-piainana tamin'ny volana Jona 2024 raha 4.4 isan-jato zany tamin'ny faran'ny volana Martsa. Araka ny fanazavany banky foibe ny fiakaran'ny vidin-javatra kabeny sy ny fikorotana ny rojo famatsiana teraky ny krizy any Moyen-Orient no anisany nanosika izany. Nambaran'ny BFM fa tsy ampitsony ny amafy ny politika ara-bola teo aloha ka ilaina ny fanamafisana azy. Nanomboka tamin'ny fiandohan'ny taona 2024 dia niamafy indray ny tahan'ny fiakaran'ny vidim-piainana rehefa nianalefa ka nandritra ny volana maromaro. Raha toa ka 4.5 isan-jato tamin'ny marsa 2024 dia nahatratra 4.1 isan-jato tamin'ny jona 2024. Ny fiakaran'ny vidin'entana sy ny tolotra hafa ankoatra ny vidin'ny vary sy ny angovo no tena nitarika io. Isantirany ny fiandrana ara-geopolitika iraisam-pirenena ny toy izay miantraika amin'ny Toekarena maneran-tany dia mbola manakrotana ny rojo famatsiana ary manampitosy amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana any amin'ny firenena maro. Resy lahatra ny komitin'ny politika ara-bola fa ny fitazonana ny taux directeur amin'ny 12 isan-jato dia nanampy tamin'ny fanalefahana ny fisorotan'ny vidim-piainana manoloana ny tatao-pahavoatana efa hita soritra nandritra ny fivoriana teo aloha. Na izany azy manoloana ny fifangongon'ny tsindra amin'ny vidin-javatra toy ny fitohizany ady any ivelany, ny fiakaran'ny vidim-bokatra fototra ary ny fiazonana tsara ny fiantohana sy fitaterana an-dranomasina amin'ny avo-ambony dia misaky ny fanamafisan'olona ny politika ara-bola mba hatratrarana ny tanjona 5 isan-jato amin'ny antony ezaka. Eo
Amin'ny sehatry ny vola vahiny kosa natanjaka ny ariary nandritra ny enim-bolana voalohany tamin'ny taona niakatra 7,800 manoloana ny euro ary 7,000 manoloana ny dolara amerikana izy noho ny fienany ny fangatana vola vahiny sy ny fijina ny vola vahiny avy any ivelany. Tafakatra 3,80 miliara dolara ny tahirim-bola vahiny izay mahavita famatsiana fanafana nandritra ny 7 volana. Na izany azy mampitandrina ny BFM fa mbola maro ireo loza mety atao toy ny fitohizany disadisa iraisam-pirenena, ny fiakaran'ny vidin'entana eo amin'ny tsena iraisam-pirenena, ny fiakaran'ny saran'ny fiantohana fitaterana an-dranomasina ary ny fampiakarana karama avarany ambany izay mety mbola hampiakatra ny vidim-piainana no mafisy ny fanohana raha maso akaiky ny toetra izy ireo ary andray fepetra fanampiny raha ilaina izany. Sehatry ny fitaterana tafiditra anaty ny fametrahana ny fandriam-pahalemana sy filamina ny fivezivezena eo anivon'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato sy Nosy-Be ny fanabeazana sy fanampiny ireo mponina mipetraka manodidina ireo seranana ireo hoy ny mpitantana ny Ravinala Airport. Anisan'ireo tetika asa tanterahana amin'ireo mponina manodidina ny seranam-piaramanidina Ivato sy Nosy-Be ny fampibobona ny fampidirana ny ekizy an-tsekoly eo ihany koa ny fanabeazana ireo mponina ho fisorohana ny loza-pifamoivozana an-tanety apetraka amin'ireo mponina ihany koa ny famokarana angovo azo avozana ho fandraisan'ny seranam-piaramanidina anjara amin'ny fampandrosoana ara-tsosialy ihany koa ireo tetika asa ireo antraralalarso omekarana efitsona. Efa mitana andraikitra goavana amin'ny fampandrosoana ara-toe-karena ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato sy Nosy-Be. Manohana ny firoborobony ny sehampiariana sasany izay mampiasa betsaka ny sidina anabakabaka toy ny sehatry ny fizahan-tany ihany koa ireo seranam-piaramanidina ireo. Ankoatra ny fametrahana ny fandriam-pahalemana ao anatin'ny seranam-piaramanidina, iankina ny filaminana ny seranana ihany koa ny fandrosoany ny mponina mipetraka manodidina ny seranana. Antony anatanterahany orinasa mpitantana ireo seranana ireo tetika asa fampandrosoana ara-tsosialy ho an'ny mponina manodidina. Alors on vous a dit, on a déjà en prévision ce soutien à une troupe de théâtre qui fait le Rabbi Jacob, qui a déjà eu lieu d'ailleurs, et tout l'argent qui est récolté ira pour la scolarisation d'une école en particulier. Et ça, on a défini ça avec le CIM, donc le syndicat des industries de Madagascar. Donc voilà, c'est une action concrète qui aura lieu en septembre, mais en octobre, novembre, on a d'autres actions d'ici la fin de l'année, bien entendu. On continue sur les écoles, on continue avec les femmes qui ont besoin de ces par rapport à la scolarisation et autres, l'alphabétisation. Donc on continue sur des actions comme ça. On pourra vous les donner au fur et à mesure que bien sûr toutes ces actions seront déclenchées. Miara-miasa amin'ny orinasa sy sehatra samihafa ihany koa ny Ravinala Airports amin'ny hetsika fampandrosoana ireo mponina manodidina ny seranana. Resaka éducation zany hoe fampianarana dia amin'ny tontolo iainana ihany koa dia amin'ny asa atao mba ahafahana manao développement communautaire moa zany izy amin'ny teny vahiny. Zany hoe sy asa rehetra ataonay zany dia atao mba ahafahan'ny ankizy ohatra hoe mandeha makany ampianarana ahafahany manohy fianarana dia miaro ny tontolo iainana ihany koa. Efa ataoko hoe ny vehivavy sy ny ray aman-dreny ihany koa zany manana asa fivelomana mba ahafahany mamelona tsara ny zanany. Toetra nisika tanatin'ny fampahalalam-baovao nanolotra fanitso 500 isa sy fantsika ho an'ireo mpivarotra maitsena tao bazary kely ny orinasa SMMC ao amin'ny seranatsambo Tomasina Androany fanampiany ireo mpivarotra ahafahan'izy ireo mamerinaingana ny tsenany izay may no antony hoy ny orinasa mifanatraka amin'ny filan'ireo trabona nitolotry ny orinasa ka nisaotra azy ireo ireto mpivarotra ireto. Solonirina Patrick, MC Judica, TV+ Tomasina. Efa mamera ny fanamboarana ny tsenany ankamaroany ireo mpivarotra izay metsena ao bazary kely ankehitriny. Taoriny famesa ny tsenany aliny alahady 2 aogositra ny foany alatsinainy 3 aogositra lasa teo. Tsenany bazary kely izay tsena lehibe indrindra eto Tomasina ary mamatsy tsena maro eto an-toerana sy faritra maro ivelany Tomasina. Tsy nitazam-potsiny irehetra boina izay metsena ny orinasa SMMC izay mpikirakira entana ivelany conteneur ao amin'ny seranantsambo ny Tomasina ka nanolotra fanitso miisa 500 sy fantsika ho an'ireo mpivarotra metsena ao bazary kely izy ireo androany ho fanampiana ireo mpivarotra izay metsena ao bazary kely
Ny antony nanolorany SMMC ny ty fanampiana sy moa zany dia mazava ho azy ny SMMC moa dia entreprise citoyenne zany hoe entreprise ny vahoaka zany ka mahatsiaro fa manana didy noho ny fahavoazana tragno may marobe io dia tsy niandrela zay fa niezaka mitondra an'izay fa anjara brikina zay 500 tôle zany hoe 500 feuilles de tôle longueur 2,50 m épaisseur 0,40 miaraka amin'ny 84 kg de pointe à tôle efatra amin'ny 20 kg zany fantsika famatsiana tôle zay zany no anjara briky nentin'ny orinasa SMMC sy ny directeur général ny SMMC teto ho an'le ravatragno marobe moa zany dia maniry koa raha maniry mba ho tafarina malaky dia malaky le tragno mba hahafahan zareo manao ny fitadiavam-bola andavanandro mamelona ny vady aman-janaka engany mba tsy hisy koa ny raha karan'izao e teo tsika mbola nandalo fotoagna tegna sarotra koa tamin'le cyclone zizany izao misy an'ity koa ngamba fa basy eky zay fa ampy zay tena mifanaraka amin'ny filany rehetra boiny izay maitsena ny fanampinana tolotry ny orinasa SMMC ka nisotra azy ireo ry mpivarotra ao bazary kely androany zava-dehibe ho anay mpivarotra victime maya zany tôla zany satria anisan'ilay mamery ny antsenanay farany aingana mba hamelomana ny andavanandro mpiainana indray ny atao hoe resaka tôla dia mahatoky sy mihiny zay fa zava-dehibe ho anay zao fanolorana tôla zao fa ny fangatanay fotsiny ho atsika orinasa indrindra eto Tomasina zay afanalefanay amo zany ny antso tarbia vitsivitsy dia hoe mba hanao ohatran'izao ihany koa mba hafahanay mba miverina indray amin'ny andavanam-piainanay satria tena voamafy ny atao hoe bazary kely. Lafim-baovao politika tsy nirafitra ny olana eto Madagasikara fa ny tena fampiarana izany hoy ny mpanjinika raharam-pireneny tafiditra anatin'izany ihany koa ny fampiarana ireo feikefitra izay nivoaka nandritra ny fotoanan'andon'ny tanora izay nataon'izy ireo teny Ivato. Ilaina hatrany ihany koa ny fiainona ny tena etaetan'ny vahoaka eny fotony mba tena andehanana any amin'ny fampandrosoana raha ny fanazavana eo amin'ny fandraisam-peo sy Belarandriamazava. Hitako azy manokana aloha tsy le rafitra loatra ny tena olana fa ny fampiarana an'le rafitra. Isika zany hijanona andeha ho any amin'ny état fédéral na hijanona amin'ny état unitaire dia izay foana tiako tenenina hoe tokony ampiarina zany le zavatra tapaka ao anatin'le izy fa raha ohatra ka tsy ampiarina izy io dia miteraka olana foana izay. Isika moa zany mijanona amin'ny état unitaire dia ny zavatra tena mahafinaritra aloha dia iray ny malagasy ary fa raha mipetraka le état unitaire tokony mipetraka tsara kosa le resaka décentralisation effective zany hoe tena hoe asiana resaka transfert na ressource rehefa miresaka ressource dia maro zay ny resana anatin'izay dia tena hoe apetraka tanteraka zavatra izay. Isika koa nefa rehefa anatin'le état fédéral zany hoe maleo tena mizaka tena ny faritra kanefa vokatrizay zavatra izay mety fiteraka fizarazarana ihany le izy ho an'ny malagasy ka tsy any loatra le tena olana fa le tena olana dia fampiarana an'le zavatra tapaka na io état unitaire na état fédéral. Iny moa zany any tanora iny mbola andeha koa ny concertation nationale zany hoe nanapaka indreny ny tanora mbola ho avy koa zany ho an'ny daholo be moa zany tiana tenena anatin'le izay karakarain'ny FFKM izany hoe zany ny raha ny hevitriko manokana mba fahitako anazy dia tokony ampiarina tanteraka le zavatra tapaka avy any fotony izay zany angamba ny anitako hoe ny recommandation tena hitako hoe mety amin'ity firenentsika ity dia mety hitondra fandrosoana ho an'ny Madagasikara satria samy tompona ndraiky zany tsiraray avy samy tompona ndraiky zany tsy ny fitondrana rery any tompona ndraiky tamin'ny zavatra izay fa nanapa-kevitra ny malagasy manontolo ny nanapa-kevitra dia fanapa-kevitra dia miara tompona ndraikitra fa tsy hoe any olona na ny fitondrana rery na ny vahoaka malagasy rery any le andraikitra raisina anatin'ny zavatra izay. Dia indray aroarantsika ireo vaovao tapatapana. Vao mafaly ho an'ny taranja fibatana fonjam-by malagasy somaly teny fiadina ny tompon-daka nasionaly natao tao amin'ny ANSP filo nanambaran'ny filo federasiona malagasy ny taranja fibatana fonjam-by tamin'ny fomba ofisialy ny fahazahoan'ny tendry tsiky mahay tia Rakotonoely izay latsaky ny 7 kilaony tapakira iatrika nalalao olimpika ny tanora atao any Dakar. Indray anjara amin'ity fananana manatara ity ny atleta tanora malagasy izay ho tanterahana 1 amin'ny 3 Oktobra
hatramin'ny 13 Novambra ho avy izao any Senegal. Ity hetsika ity dia ho voalohany amin'ny tantara amin'ireo hetsika olimpika karakaraina eto amin'ny kontinanta Afrika. Nahazo ny tapakila akarana amin'ity sehatra ity itendry nandritra ny fiadina ny tompon-dakany Afrika natao farany tany Ghana. Fombiazana izay manamarika ny ezaka sy ny asa mafy nataony sady manamafy ny fisian'ireo talenta vaovao eo amin'ny taranaka faramadimbony taranja Fonjamby izao. Manokatra lalana ho an'ireo tanora hafa ny fahazahoana toerana ary manapirofo fa afaka mikendry ireo fifanana lehibe indrindra ny atleta malagasy ho hatrany ny filohan'ny federasiona. Ary isika dia ao anatin'ny fifanitsanana amin'ny lalao olimpika izay ataony Chine amin'ity taona ity koa ny première qualification ny Jeux olympiques de LA 2028 dia ny anankiray indray ny vaovao mafaly koa dia anisan'ny qualifié ny vehivavy fimpatana Fonjambia hanao ny lalao fampisehoana izay atao démonstration atao amin'ny Jeux olympiques de jeunes satria ny haltérophilie ao anatin'ny fandraisana anjara Jeux olympiques de jeunes fa kosa manao démonstration dia Madagasikara no voafidy tamin'izany. Misy indian'olona tsy ao anatin'ny rafitry azefa no mikasana ao fividianana izay folo hitarika ity fifanana ao ampiasam-panjakana ity amin'izao avy izao. Tsy ara-dalàna zany arendrika fanakorotana hoy ny filoham-perinasa amin'izao ka miantso ny tompon'andraikitra andray fipetra manoloana izany. Misy olona izay tsy anaty fantantsara ny rafitra anatin'ny azefa dia ny CDS dia ny représentant ministère ary ny collège de technicien. Nefa misy andian'olona zay sady tsy CDS tsy représentant ministère no tsy collège de technicien gonigonina fividianana amin'izao manaovana zareo anazy eo zay zavatra tsy manara-dalàna zavatra tsy possible zany fa fanakorotana fotsiny zay ny antsoky ny tompon'andraikitra ara-panjakana tompon'andraikitra maheva satria tsy azo ekena fanakorotana ampiasam-panjakana aloha ampiasam-panjakana no sport zay ny azoko tenena. Etsika ilan'izay kosa dia efa vonateraky manakara andray fifanana nasionaly izay tomboka amin'ny 17 Aogositra ho avy izao. Anio ihany koa nanaovana lalao famarana ho an'ny basketball fifanana-paritra Analamanga. Toy izao ny vokatra raha ho an'ny super vétéran sokajy lehilahy justice ny voka-pandresy 7 no 430 nanona ny PRRM vétéran homme kosa ny MSP nandresy 720 no 150 any med teo amin'ny sokajy vehivavy resy ny sehoata misy 450 no 430 ny miasa. Ototsaina ny 420 ny 520 ary ny 420 ny volana Aogositra amin'ny 20 avy izao ny sakery toam-pifoazana ny toby lehibe manolotrony toy ny fanao isa-taona ny 7 ny volana Aogositra no miakatra ao amin'ny foibe ny toby manolotrony ny piomana sy ny mpanompa-perinasa miofana ny 420 ny volana Aogositra dia isiny ny fanokanana mpiandry sy mparompo ho tanterana amin'ity ihany koa ny fanokafana ny fankalazana ny 100 taona namoazan'Andriamanitra ny neny Ravelonjanahary raha ny fanazavany dada Rakotojafy Samuel lehibe ny toby manolotro ny maneran-tany. Efa nomboko moa zao ny fankalazana ny 100 taona fa zao vao fanokafana amin'izao taona 2020 zao fa amin'ny 2020 zany no tena fahavinoany ny 100 taona ka dia magnomakoma zany sika rehetra indrindra fa ny toby lehibe manolotrony amin'ny fagnomagna ny 100 tao zay eto moa ny namohazan'ny tompo aneny Ravelonjanahary tonga nitsidika ny toby fifoazana omaly talata 4 ny volana Aogositra ny 20 raha matoso ny mamoaka ny Madagasikara ho vita ato amin'ny distrika Nambalavao Rasonerina Marceline nijery sy nanampy tamin'ny fikarakarana ny toerana andraisan'ireo vahiny amanalina avy eto Madagasikara sy avy any ivelany. Voalohany indrindra amin'izany aloha zany dia ny fikarakarana ny toerana izay hiavian'ny vahiny. Eo ihany koa ny mety hoe hisy satria ny fiangonana zany na dia atao hoe lehibe dia be ny olo ho tonga aty dia raha ohatra ka mbola hamboatra seza dia saotrasa koa fa tsy maintsy eritreretina hoe hametrahana karazana lafika ahafahan'olo mipetraka zany ny ao anatin'ny fiangonana mety hisy koa ny fieritreretana hoe akory ny fomba hamefanana hametrahana lafika hipetrahan'olo koa aty amin'ny toerana aty andrindrina izay tsy misy ny sahomby an-drano zany. Sika eto moa zany zao dia ny raha mahita fa efa nandray an-tagnana ataosika hoe 100 ny aty amin'ny fifoazana zany eo ny fanamboarana an'ireo WC izay tena manara-penitra dia manara-penitra tokoa dia eo ihany koa ny fikarakarana an'ity resaka rano ity izay mbola sika hitantsika maso efa vita ny forage io efa vita ny
misy soufflage raha tsy ivina ity no toby lehibe faharoa eto Madagasikara raha Sotanana ny voalohany Akary Malaza ny fahatelo ary ny toby lehibe Farimena ny fahaefatra. Vaovao mikasika ny fahasalamana misy ireo fepetra ara-pahasalamana mila arahina meloa sy aorian'ny hanaovana famorana ny zaza hoy ireo mpitsabo. Mila madio ny zaza alohan'ny hanaovana famorana azy ireo, mila madio ihany koa ny zaza aorian'ny hanaovana asoavana azy. Ilaina ny manatona toeram-pitsaboana raha sendra misy ny fahasarotana hoy ny fanazavana ireo mpitsabo. Afidra Kotomanany. Azo atao foana ny famorana zaza na amin'ny vanim-potoana mangatsiaka na amin'ny vanim-potoana mafana. Saingy mahazatra ny malagasy manao izany isaky ny vanim-potoana ny ririnina tahaka izao. Efa ao anatin'ny tanteraka ny famorana zaza amin'izao fotoana izao. Misy ireo fepetra ara-pahasalamana mila arahina meloa sy aorian'ny fanaovana famorana ny zaza hoy ireo mpitsabo. Mila madio tsara zany ny zaza, mila ampandrona tsara ny zaza milohan'ny hanaovana an'ilay asoavana. Dia aorian'izay koa andro vitsivitsy aorian'izay rehefa somary misy takipela dia mila madio foana koa zany ny zaza satria raha vao maloto ny fery vao iny ndraindray milala vovoka izy dia tangorona vovoka, ndraindray milobotra amin'ny maloto izy na makany milomana amin'ny rano maloto dia iny no lasa mampanonotra le fery. Dia ahitana foana koa mondray aman-dreny zany anara-maso tsara ny zaza aorian'izay asoavana izay. Ilaina ny manatona toeram-pitsaboana raha sendra misy ny fahasarotana ny fanazavana izy ireo. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny fiarah-miasa eo amin'ny ny sasarana Sarlu sy Baobab Bank Madagasikara tanjona ny hanamora ny fahazon'ireo mpanjifa ny sasarana vokatra amin'ny alalan'ny crédit loko ny sasarana afaka mandotsy kelikely amin'ny alalan'ny fampandramam-bola atolotry ny Baobab Bank Madagasikara ho fanohanana ny olon-tsotra sy ny mpandraharaha amin'ny fanatanterahana ny tetikasany sy ny fanatsarana ny fari-piainany. Ady Andriajalama. Teraka moa zany ny fiarah-miasa miaraka amin'ny Baobab Bank sy ny sasarana Sarlu amin'ny makasika ny crédit loko ny sasarana izay tetikasa zany entina anohanana ny mpanjifa arabola sy ahafahan'ny mpanjifa zany voaloko ara-dalàna ny tranony na eo anatiny na eo ivelany. Dia ao anatin'izay crédit loko ny sasarana izay zany dia voakasika avokoa zany ny mpanjifa rehetra, zany hoe tafiditra ao ny mpanjinjara, tafiditra ao ny client particulier, tafiditra ao ihany koa zany ny ireo olon-tsotra, zany hoe izay maniry handoko an'izay trano izay miaraka amin'ny crédit loko ny sasarana izay arahany Baobab Bank sy ny sasarana Sarlu. Ny ahafahana miditra anatin'ny tolotra zany dia manatona anareo zany ny ekipany ny sasarana Sarlu manazava makasika an'izay loko izay sy ny tolotra ao anatiny dia araka an'izay rana miasa miaraka amin'ny Baobab Bank Madagasikara zay dia iry zareo no mijery ny atota taratasy rehetra hoe ohatry ny ahoana no ahafahana misitraka an'izay tolotra izay. Ekena ny atota taratasy dia manomboka eo zany no omena antsika izay tolotra an'izay loko izay vokatry ny sasarana Sarlu izay sy izay loko manodidina an'izay ary manampy ihany koa izay akoatrin'izay ny resaka devis dia maimaimpona avokoa izay rehetra izay. Tsy mijanona ho fifanarahana fanaovatsy ny fotsiny no tanterahana androany fa ho tosika azo anty anampiana ny mpanjifa. Magnamafy le faniresany teo zany mahazava-dehibe an'ity fiarah-miasa ty sy ny maha hoe tsy diso zany ny fisafidianan'ny banky izay iarah-miasa araka le fanazavaigny teo dia ny tsara tsindrina koa agnatin'le izy marina hoe crédit ny sasarana no natao anaran'le fiarah-miasa fa tafiditra anatiny daholo zany ny service bancaire rehetrarehetra indrindra ny resaka moyen de paiement izay agnatin'ny zavatra agnatin'ny lancement izay ataon'ny Baobab amizao ny Baobab Pay. Ny fifanarahana moa tsisy limitiny zany ary zany hatsaraigny io fiarah-miasa io araka le nilazaigna teo hoe tsy mijanona amin'ny signature ihany fa atao fomba zany ny hahafapo ny mpanjifa rehetrarehetra. Tsy eto Antananarivo ihany zany no anaovana an'ity fiarah-miasa ty fa miparitaka eran'ny Madagasikara. Hoaratsika aorian'ny fampahalalam-baovao manomboka annual ny fandarana kopikole 2024 tao Mananjary. Aza miala ary amin'ny TV+ Madagasikara fa aorian'ny fandarana ihany koa dia hoaratsika ny fanokafana ny festival Somaro tao Nosy Be Elville. Plus.
Karanjani ni gaduna malagasi ci dan sol ci rapi meza rombo fai volane e kabosiko atura kutaka mabe Vou para Calimero. Maracanã mirantini que fantaram ponjura fatitunga de mangi maitanat hambun fatira sipagili mbala vatuni efati angembanga Warainao aoriana ny fampalalam-baovao ny kopikole 2024 tao Mananjary ary aorianan'izay dia ho hitanao ihany koa ny fanokafana ny festival Somaro tao Anosy. Misy 5:10 ireo nandrainjara tao anatin'ny fandaharana demokrasia mivantana androany maraina niokana bebe kokoa tamin'ny resaka fitondrana misy ankehitriny ny fanokevitra ireo mpandrainjara ho arantsika nisy misopiny tahaka ny mahazatra. Démocratie mivantana fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM isanandro amin'ny sivy sasany maraina. Oui monsieur Dimy avy any Ambohimanambola nahavita ny foto-drafitrasa sady tsara mihitsy ny filoha teo aloha. Dia mba hiresaka kely an'ilay filoha teo aloha tsy angina ary tsy haiko tsy volana tamin'ny zavatra nataony Andriamatoa ny Irina Rajoelina fa raha ianao zao makaty aminay aty tena nisy foto-drafitrasa ary tena tsara tarehy nataon'izany Andriamatoa andry Irina Rajoelina izany. Ahoana moa ny tokony anginanay amin'izany satria hatramin'izay nisy fitondram-panjakana amin'ny fandimby teto tompoko dia tsy mbola nisy an'izany foto-drafitrasa na hoe jiro izany aty aminay rahatry Andriamatoa andry Irina Rajoelina ary tsy hazo tsony ny poto io fa tena beton mi ary tena makasitraka an'iny Andriamatoa filoha izay ny fanavaozana tompoko zay tsy makahala fanavaozana fa tokony ho hita taratra tsara zany hoe fanavaozana zany tokony ho hitan'ny vahoaka malagasy tsara zany fanavaozana eto Madagasikara zany fa aminay aloha dia tsy mbola mahita an'izany fanavaozana zany masonay. Démocratie mivantana. Hoy kosa Madame Voangy avy any Anosiala tokony olona matotra sy zavatra atao matotra no eto amin'ny firenena fa tsy ny hevitry ny tanora amin'ny ankehitriny. Ny zavatra tiana io tenena ilay hevitra madinika tsy mila ny hevitry ny zenizetsatsoa izay fa napiditra anay napavakanay anatin'ny fahoriana ka noho izany alao mba olona matotra manao an'ilay izy tsy manandresaka afa-tsy izany zahay alao olona matotra fa ny hevitry ny tanoranareo na tikizo anay vahoaka malagasy madinika kome angazy alao mba olona matotra isako tany manao an'ilay izy. Démocratie mivantana fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM isanandro amin'ny sivy sasany maraina. Dia ho arahantsika ary zao ny vobolana. Ity indray ny voambolana fahatsarana sy zarana mampiasa amin'ity androany ity fikindava dikany hoe fikindava dia ilazana an'ireny olona mandeha mihazakazaka sy mamekiviky mafy reny ka mitsambikina ambony dia ambony arak'izay tratrany. Ny olona manao fanatanjahantena matetika amin'ny mpanao izay izany hoe efa misy olona mpanao vikindava mihitsy. Amin'ny teny frantsay ny tenenana azy dia hoe saut en longueur. Voambolana azo ampiasaina tsara ohatra rehefa amin'ny teny malagasy atao anatin'ity fizateny manaraka ity isafidy ny taranja vikindava ikoto amin'ny fanatanjahantena manokana ho ataony any amin'ny fanadinana baccalauréat na koa hoe maro ireo mpanao fanatanjahantena malagasy nefa matianina amin'ny fanaovana vikindava ka afaka mifaninana tsara amin'ny any ampitan-dranomasina. Hitantsika ihany koa voambolana io ohatra rehefa amin'ny teny malagasy atao anatin'ity fizateny manaraka ity matahotra ny otara izy tena aleo ny hazakazaka nanao dimaika toy ireny manao vikindava ireny
rehefa fatatsika ary mivoambolana hoe fikindava dia azontsika atao tsara milaza izany rehefa miteny malagasy ranoray sarobidi ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy. TV Plus Madagascar. Manasantsika ary zao anaraka ny eo ara hoe faritra maromariana Madagasikara nefa mampiasa ny motoculture AgriPlus mafy sy mora kojakojaina izy reto. Manana fitaovana maro ihany koa ny AgriPlus afaka ampiarahana azy arakaraka ny asa izay atao. Siny Orange eo anilanao manolotra ho anao. Moteur action. Veo manko zao dia tsara laoty fa varina mandeha mirevy amin'ny fotsiny aisandreo le numéro 2 ity efa manemoka indray ny raha matoty ity tsisy anaovana fiainana. Allô manakineny. Allô aiza ianao? Allô maeno aiza ianao a? Mbola mivory be mihitsy zao za io antsonao iko. Any am-piasana zany ianao? Mbola tsy atao am-piasana. Mbola tsy atao fa mbola any 67 sao za antsonao io. Mbola mivory miaraka amin'ny deba any 67 any a. Dia ahoana zany fa misy olona miandry ianao any ato e? Zany ve? Misy olona miandry ianao fotsiny ato. Ka tsy afaka fa mbola miaraka amin'ny deba any 67 io zao. Raha kelikely eo vao tonga ato am-piasana. Tsy mazavazava indray zany ry géral. Mety ny aiko andro zao mety aseny mivory miaraka amin'ny mihitsy dia tsy avela mody indray raha tsy marainy ny androko. Ohatray. Mety tsy avela mody fa mety maraina any dia nefa za koa matahotra amin'ilay sao dia misy couvre-feu dia aleoko miandry amin'ny 10 maraina mihitsy vao mody anetranao na amin'ny nenineniny matokisa ianao fa mbola miaraka amin'ny deba mbola any 67 io zao. Pasitera ny tonga ato e. Rehefa ianao zany tena tsy mazavazava mihitsy dia zao rehefa tsy hody ianao dia tsy maninona fa mijanona aty koa pasitera sady tsy mahita bisotrony izy efa hariva ny andro tonga raha pitsy maraina koa izy zany mody mozy mbola mila miresaka aminao ka tsy maninona zany fa izy raha mba taraiky hariva be aty no ianao. Teneno efa hoavy zao fa to dia asy mody pasitera fa tsisy atahoranao fa efa hody zao fa tsy raikitra indray olona fivorina miaraka amin'ny deba 67. Fa hody ahoana indray angaty tsy mivory any 67 indray. Aty 67 maninona nefa zao raha tsy mandangelanga ohatran'izany raha tsy atory aty zany pasitera dia tsy hody ianao. Tsaroa fa ny lainga dia aretina mikiky ny tokantrano aza dranodainga. Coupé dans la boîte. Misoratsika rehetra tsy nisaraka hatramin'ny farany ilizay manana kosa mbola hitondra ny songadina ho antsika rehetra indray vilomatoko. Sosialy ny songatina hoentina aminao amin'ity alina ity anisan'ny olana lehibe amin'ny fitsaboana amin'ny toerana lavitra tany an-dehibe ny tsy fisian'ny toeram-pitsaboana. Misy mihitsy ireo olona maty eny an-dalana noho ny faratsian'ny lalana mamonjy toeram-pitsaboana indrindra ireo vehivavy nanana fahasarotana eo am-piterahana. Manoloana io tranga io dia misy ny fananganana foto-drafitrasa maro toy ny toeram-pitsaboana nataon'ny fikambanana Haleloia ao anatin'ny Fokontany Ambohitsara ao anatin'ny commune Andranomena voalohany izay ao anatin'ny distriktan'ny Port Berger izay efa nahitana trangam-pahafatesana vehivavy sarom-piterahana matetika. Fetrandry Mananjara. Tanàna iray ao anatin'ny faritra Sofia, distriktan'ny Port Berger, commune Andranomena 1 no misy ny Fokontany Ambohitsara. Manodidina ny 300 olona no mandrafitra ity fokontany ity izay mivelona amin'ny fambolena sy fiompiana no ankamaroan'ireo mponina ao an-toerana. Ratsy ny lalana mihazo amin'ny Fokontany Ambohitsara ary ny fiara lehibe sy ny moto ihany no tonga any an-toerana amin'ny fitaterana. Amin'ny matoerana lavitry ny renivohiparitra ny tanàna dia manano sarotra ireo mponina ny fitsaboana ao an-toerana. Misy araka izany ny fanampiana entin'ny fikambanana Haleloia manampy ireo mponina ao an-toerana toy ny fananganana toeram-pitsaboana isorohana ny trangam-pahafatesana eo amin'ireo olona mila fandidiana maika. Marary ty olo tsy mbola nisy an'izy dia tena maro be niraraka an-dalana fa satria misy fitsaboana resaka sarety koa raha iainana amin'irito. Sarety tsy mifagnaraka amin'ny fahasalamana. Voatery raraka an-dalana. Fo lagniny nahatongavan'izy io moa voajanahary ny fahafatesana fo mboany egnikegny. Ny pavillon ity zany zao dia ny chirurgie générale sy ny obstétricale
ary maternité. Fa manana radio koa zay manana koa zay appareil échographie dia ny cystoscopie koa zany amin'ilay resaka pébilharziose aty sy ny MST. Eo amin'ny lafin'ny fampianarana noho ny falaviran'ny toerana dia misy ihany koa ny fampisakafoana ireo mpianatra. Satria hoe aty ambanivohitra no asa atao dia ny fampianarana no anisany ilain'ny olona tokoa. Zone enclavety ny sekoly nefany dia miala amin'ny 10 kilometatra manodidina ny olona mandeha tongotra. Misy ny avy any amin'ny 580 kilometatra mipetraka eto dia nanokatra ny kantine zany zay manohana ny asa io. Izy koa fa nisokafina ilay fampianarana hatrizay mbola tsara ny tsahatra zareo ohatra zay fô tsy maintsy agny ny sakafo tsara ndraiky ny fanaovana ny fampianarana. Tolotanina amin'ireo mpiara-miombona antoka avy any ivelany na fahananao zao fotodrafitrasa rehetra zao na dia lavitra aza mbohitsara dia mampianatra ireo mponina amin'ny fahaizana mandray andraikitra ihany koa ny fikambanana eo amin'ny saram-pitsaboana. Ana collecte de dons zany no ataon'ireo namanay any an-dafy. Io famille Sigmund io zany zao no namaly ny antsonay aty ambanivohitra aloha ny olona dia milaza foana hoe tsy manana. Raha ny sarany zany tena hoe ambany dia ambany mihitsina izy. Amin'izao fandidiana zao dia ampitovy amin'ny fanjakana izahay ny sara. Ankoatra ny fampianarana, ny fivavahana, ny fitsaboana dia misy ihany koa ny toeram-panofanana zaitra ao anatin'ity toerana ity. Nandritra ny fanokanana ny toeram-pandidiana vaovao dia maro ireo manam-pahefana tonga nanosina ny fotoana sy nahitana solotena ireo mpiara-miasa avy any ivelany. Teo ihany koa ny manana pahefana teto an-toerana. Zay mamaragna fampahalalam-baovao tamin'ity hariva ity tompokilazy tompoko vavy ka misaraka amin'ny TV Plus Madagasikara fa mbola hoarainao aorian'izao fampahalalam-baovao zao ny fandaragny Copicoleta Mananjary izy ame fanikafagny e festival Chamaro Anosibe. Veloma tompoko.